miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Reraka ve ny fonao mivavaha. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Misy fotoana tena tsapanao mihitsy hoe reraka ny fonao. Eo anatrehan'ny toe-javatra anankiray izay olana lehibe atrehina, mampitomany, tsy ahitana tory, mampiasa saina, ary mety mahatonga anao eritreritra famoizam-po mihitsy aza angamba satria tena mafy sady lehibe. Araka ny fiheverantsika azy dia tena faratampony mihitsy ity olana izay lalovako ity. Mety handalo an'izany daholo na izaho na ianao io. Ary tsy itsika ihany fa ny olona ao anatin'ny soratra masina koa dia be mihitsy nandalo olana izay azo lazaina hoe saribahana, nampamoy fo. Anisan'izany izao ry Mosesy, ry Davida, ry Estera, ry Hana, na Jesosy Kristy koa aza. Fa dia izao nivavaka daholo ireo, nentina niatrika izany olana faratapony nampamoy fo izany. Ary izany koa no hitaomana anao amin'ity an'ity hoe mivavaha. Antaony hoe i Mosesy, nisy fotoana Mosesy rehefa nandeha ny Seho teo alohan'ny Farao, nanambara tamin'ny Farao hoe alefa ny olona hanompo an'Andriamanitra any anefitra, dia tezitra be Farao any amin'ny Exodosy 5. Ary izay fahatezeran'ny Farao izay nahatonga azy hoe vao mainka hamafisina ny fanompon'ny zanak'Israely. Tena hoe ohatrany hoe diso fanantenana Mosesy hoe fa inona ity zavatra nitranga ity. Ary avao tezitra daholo ny olona, tezitra taminy. Lasa nangidioditra teo amin'ny Israely indray Mosesy hoe nahapidikizo anay ianao. Ambaran'izy roa mihitsy hoe nasianao sabatra teny amin'ny tanan'ny Egyptianina mba hamonoana anay. Dia teo anatrehan'izany tena hoe inona nataon'i Mosesy? Eo amin'ny 12 lasa izy nandeha nitokana, nandeha nivavaka. Niverina tao amin'Andriamanitra indray izy, nivavaka nangataka tamin'Andriamanitra hoe ahoana izao zavatra miseho izao. Vavaka. Ohatr'izany koa Estera, teo anatrehan'ny politika izay hoe hanafoanana ny jiosy. Fatany Estera izany, ary tafiditra ao anatin'izany izy, ary tena efa voasiny mihitsy aza ny didy hamonoana sy handripahana ny jiosy. Teo anatrehan'izany Estera, inona nataony? Niantso fifadikanana nandritra ny 3 andro izy, nivavaka. Nivavaka izy, izay vao nanao zavatra. Dia ohatran'izany koa, misy vehivavy any amin'ny Samuela voalohany any, Hana no anarany. Tsy niteraka io vehivavy io, ary tena ory mihitsy izy vokatra izany. Dia nisy rafivaviny koa izay niaraka taminy, nipetraka taminy tao, mandatsa sy mandrabiraby azy foana amin'io izy tsy miteraka io, nefa izy ny tena tian'ilay lehilahy. Dia vokatra izany dia lasa izy nandeha nakany amin'ny tempoly, dia nivavaka nitaraina tamin'Andriamanitra teo izy paraparivan'ny andro. Ary i Ely aza rehefa nahita azy dia nihevitra azy hoe fa mamo angaty vehivavy ity izany sa ahoana, fa mamo dovay sa mamo dia tsy mamo izy fa tena nialehibe ny fahoriko no hitarainako eto anatrehan'Andriamanitra. Vavaka. Mandehana soamantsara dia tongava aminao ho tanterahan'i Jehovah aminao izay nangatahanao taminy. Vavaka ihany koa ny atrehany azy. Davida any amin'ny Salamy faraika amby 90, rehefa nisy fotoana izy nenjehiny fahavalo, nandeha nandositra izy tany am-pandosirana tany izy, dia nilaza izy manao hoe any aparan'ny tany no antsoko anao izy raha reraka ny foko. Enoa ny fitarainako, Andriamanitra tandremo ny fivavako. Izany hoe enoa ny fivavako, mitaraina aty am-pandosirana aty aparan'ny tany aty no miantso anao, reraka ny foko Andriamanitra. Mivavaka Davida, nefa mpanjaka, mivavaka izy. Ary Jesosy Kristy, fantatsika tsara fa rehefa hiatrika ny Getsemane, hiatrika an'ilay azo fijaliana amin'izay izy, dia nandeha nitoka-bavaka tany Getsemane izy sy ny mpianatra. Nentiny tany ny mpianatra dia nivavaka izy tamin'iny alina iny, satria fantany tsara fa tonga ny fotoana izay tsy maintsy hanolorana azy amin'izay, hanatanterahany amin'izay ny famonjena. Dia nangataka nanovo hery tao anatin'izay vavaka izay izy, nangataka hery tamin'Andriamanitra ka nisy anjely mihitsy ny Seho taminy teo nampahery azy. Vavaka daholo ry havana no noentin'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra niatrika ilay fotoana sarotra izay nilalovan'izy ireo teo amin'ny fiainany. Ka raha i Jesosy Kristy aza, ry Mosesy sy ry Davida aza mivavaka, maika fa izasenao. Nahoantsika ny tsy mivavaka? Nahoantsika ny mihevitra fa tsy vavaka ny vahaolana ao antsika? Tena mila vavaka isika. Ary izany nahatonga an'i Jesosy ilaza any amin'ny Luka 5:1 manao hoe tsy mety ozy raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Ny nofo ny tsy manan-kery fa ny fanahy mety ihany. Tena mila vavaka isika ravana. Ny vavaka no hanovozantsika hery, hiatrehantsika ny zavatsarotra
izay tena sarotra lalovantsika io dia mety hitentsika ka zay nefa tena mivavaka ary pastery efa tena mivavaka fa aiza kosa moa dia hoe tsy hivavaka mivavaka sika fa izao reo vavaka nataon'ireo olo reo zao dia tena vavaka hoe fitokanam-bavaka na ny any Mosesy nandeha nitokana izy ny any Jesosy Kristy nandeha nitokana izy ny andry Estera fifadikanana 3 andro mihitsy zany hoe ny tao-mananao zany amin'ity an'io ty dia tsy vavaka fotsiny hoe vavaka raim-bava fotsiny ohatra fa tena azonao atao tsamihitsy ny hoe andeha hanao fitokanam-bavaka mihitsy aloha hanovoery atrehako n'ity zavatra izay mahazo aty dia afaka ataonao tsara mihitsy manao fifadikana afaka ataonao tsara mihitsy ny manao alim-bavaka afaka ataonao tsara mihitsy ny misitaka mandeha makany am-piangonana ianao dia mitokana mihitsy mivavaka ao am-piangonanao mandany tapakandro ohatra na adiny ray na nytoy izany mivavaka afaka ataonao tsara mihitsy koa ny manatrika fotoam-pifoazana mandeha amin'ireny fivavahana reny mandeha manovoery mivavaka izany le ambara hoe mivavaka eto fa tsy hoe toy mivavaka raim-bavaka fotsiny raim-bava fotsiny no asandratrao fa tena hoe vavaka mafonja mihitsy entina miatrika ny olana goavana izay atrehanao io dia te hampahery anao amin'ity an'io ty mivavah ry havana averika eto ihany ilay teny ny ray aman-dreny manao hoe mivavah ozy na dia mandisy fanantenana anao aza ny fiainana mivavah na mandisy fanantenana anao aza ny olona mivavah ozy fa tsy handisy fanantenana anao Andriamanitra ao anatin'io vavaka io nanomezan'Andriamanitra anao tolotsaina hitarihana anao amin'ny vahaolana eo anatrehanao toe-javatra izay lalovanao io mivavah fa itsika malala tsara fa nivavaka manova zavatra mbola maro be mihitsy ny ohatra azo lazaina ny amin'izany hoe vavaka manova zavatra izany amavan'ny olona manko ny herin'ny vavaka fa itsika kosa hatramin'izao dia mbola miankina amin'izany atao hoe vavaka zany ary zany mbola amporosihana anao amin'izao fotoana izao manao hoe raha reraka ny fonao eo anatrehanao toe-javatra izay lalovanao io mivavah ary tena mivavah ataovy mafy ny vavaka ao dia izany natonga Paoly ilaza manao hoe mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta ozy amin'ny fivavahana mivavah ry havana eo anatrehanao toe-javatra io fa izay no vahaolana izay omen'Andriamanitra antsika rehefa avy eo anao afaka manao amin'izay zay action tokony ataonao sy ny rehetrarehetra fa zao mivavah tsara mihitsy aloha mivavah tsara mihitsy aloha fa ho hitanao tsara fa ho ampaherezin'Andriamanitra ianao ary na ny sainao aza isinda mihitsy ny reo karazana tebiteby sy ahiah rehetrarehetra zao satria ny vavaka izay ataontsika dia efa mitondra antsika sahady ho ao amin'Andriamanitra ilay vahaolana izay tompony zavatra rehetrarehetra mahery ny Andriamanitsika ka manatona azy dia matoky ilay Andriamanitra izay hivavahanao fa mahay manao mihoatra lavitra noho izay heverinao sy angatahanao izy dia indramiko ny tenin'ny Ely izay nambarany tamin'ilay vehivavy izay tonga hiana izay tonga nangataka teo aminy teo ambarako aminao koa manao hoe mandehana soa matsara ho tongava aminao arak'izay irinao sy nangatahanao ho tanterahan'i Jehovah aminao ane izay nivavahanao sy nangatahanao taminy ho azy ry rano voninahitra amen